Senjeba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isatramo telo sy roa arivo. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Miditra amin'ny faharoa folo volana tsy nandray karama amin'izao fotoana ireo cadre ary miditra amin'ny fahavalo volana tsy nandray karama ihany koa ireo mpiasa tsotra eo anivon'ny fary malagasy. Orinasa izay nandaniana hatrany amin'ny 100 miliara ariary tamin'ny fananganana azy. Manao antsova amin'ny CNI hanao ny asany araka ny andraikitra sy ny fahefana omeny lalàna azy. Ny firaisamonim-pirenena amin'izao fotoana izao nanatitra taratasy teny anivon'ny CNI izy ireo ka mitaky ny hanomezan'ny CNI valiteny mazava mikasika ny tedi-bola. Ny daty ary lalàna amin'ny feno fividianana. Tsy fandria palema na faratsin-dalana fa tapahan-jiro ato tsy fanananasa. Isan'ny teboka marary ny vahoaka amin'ireo distrika maro ka tsy azo hodiny tsy hita ary tsy maintsy. Anairana mikamba ny governemanta mandritra ny fionan'izy ireo amin'ny solombavam-bahoaka ho ireo solombavam-bahoaka maro. Sivily telo no niaran-daroka tavoahangy nataona mpitandro ny filaminana avy amin'ny FIP tao sambava ny farany herinandro teo fa mamondro mpitandro ny filaminana no nitarika ny fikasihan-tanan'ireo sivily sy rano fanazavana. Any velany ray andro tao orian'ny fifanekena amin'ny fitsarany ady ao Soudan, tsy voady zany ary mitony fifandonana ao Khartoum. Ny amafy izay fifandonan'izay raha ny zava-misy Somaly alina, raha toka 7 andro no voalaza hitsarany ady, ny ady tsy prian'izay. Akasitrana trano ny safidinao miara-dalana amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao orizao tonga soa atao anaty fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy tena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany avy hatrany be akasika ny orinasa fary malagasy no ndeha hanokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Miditra amin'ny faharoa folo volana tsy nandray karama amin'izao fotoana ireo cadre ary miditra amin'ny fahavalo volana tsy nandray karama ihany koa ireo mpiasa tsotra eo anivon'ny orinasa fary malagasy. Ny orinasa fary malagasy izay efa nandaniana hatrany amin'ny 100 miliara ariary tamin'ny fananganana azy ary efa tsy mamokatra intsony amin'izao fotoana izao. Gaeton Andriatsilavo. Nanomboka ny farany taona 2024 hatramin'ny androany tsy mamokatra intsony ny orinasa fary malagasy. Ny orinasa fary malagasy amin'izao zany misokatra izy fa tsy misy ninona vokarina tsony ao tanteraka ary ny zavatra namboarina tao zany na ny complément alimentaire dia presque efa tsy afaka hoe avoaka tsony zany amin'ny fataperany sy tsy fetezan'le izy tsony. Dia ny akoatran'izay moa ny CVO plus curatif mbola misy dia ny CVO plus préventif moa arakaraka ny filana fa ny famokarana aloha zany amin'izao dia tsy misy tsony nandritra izay volana ataoko hoe niditra nyity taona 2023 ty ny faraparan'ny taona 2022 tena faela zany tsy misy nina tsony eo fa ny mpitatana moa miezaka ny manao izay ho afany fa manao izay ho afany tsy misy vahaolana ho anay mpiasa. Volatra ny amin'ny 100 miliara ariary no nananganana ny orinasa fary malagasy ary nanamafy izany Rinara Kotomanga nandritra ny fifainianana tao amin'ny fandarana imaso teto amin'ny Kolo TV ny alahady lasa teo. Le chiffre exact ça tourne autour de 100 milliards d'ariary. Zay fa 10 tsy millions akory fa milliards. Ny antony ny usine iray manontolo mihitsy no nividiana avy tany Chine dia nafarana ihany koa ireo akora rehetrarehetra ny ilaina izay vao nividiana teto toerana ihany koa ny Artemisia nafana nanodina ny orinasa fary malagasy. Ohatra zao nametrahana an'io zany dia efa nandanitsika vola. Izany hoe ny 2/4 ny vola ilain'ny CNI karakarana sihatrena ny fividianana amin'ity taona ity. Diso safidy ve ny mpitondra ka nanatotona tany amin'ny fananganana ny fary malagasy ny vola tokony anaovana zavatra hafa. Io ny fanontaniana napetraky ny besin'ny maro manoloana ny zava-misy ankehitriny. Tsy zaka intsony ny fahoriana sy ny fijaliana
ateraky ny tsy fandraisan-karama hoy ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa vary malagasy ka mitaraina sy manao antsoavo. Miditra 12 volana tsy nandray karama izy ireo ary 4 volana ho an'ny mpiasa tsotra. Fotoan'izao zany dia miala tsena fa tonga eo amin'ny 12 volana ny tsy fandraisan-karama ao amin'ny orinasa vary malagasy. Izay tena faela dia ngambany iara-malala ny fiainana amin'izao fotoana, fisondrotro ny vidim-piainana sy ny zavatra nisy niatra tamin'ny mpiasa rehetrarehetra tao nandritra izay 12 volana izay. Ka rariny ngambany raha mampatsiahany rehetrarehetra ary manao fangatahana manokana amin'ny filoham-pirenena malagasy izay mpiasa ny vary malagasy mba hijery akaiky izay azo atao sy azo anampiananay fa ny teny hoe mafy efa tsy mafy tsony le izy fa ny ambony indrindra mafy ngambany hoe mbola ireto izay ny arabaina fotsiny velonaina soamantsara izay aloha hatramin'izao. Araka izany, mangataka fionana amin'ny filohan'ny Repoblika hijery vahaolana miaraka mikasika ny orinasa vary malagasy ireo mpiasa. Ny 2 Oktobra 2024 tsy ahivina notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny orinasa vary malagasy. Iray taona taty aoriana, izany hoe ny taona 2024 niditra faty antoka ny orinasa vary malagasy no nivokatra tsy nandeha. Tsy voalohany intsony nanomboka teo ny karaman'ny mpiasa eo anivon'ilay orinasa. Iray taona taoriana izay, izany hoe ny taona 2024 nilaza ny tompona andraikitra eo anivon'ny vary malagasy fa noho ny lahatsoratra an-gazety vahiny nivoaka tao amin'ny Le Monde ny 12 Jolay 2024 no nahatonga ny tsy fahafahana mandoa ny karaman'ireo mpiasa ary koa tsy nampandeha ny tsena ny CVO Plus na teto amin'ny tsena anatiny na tany amin'ny tsena ivelany. Nolazaina ihany koa fa nametraka fitoriana ho an'io gazety vahiny io ny orinasa taorian'izay saingy hatreto tsy nisy toy nintsony ilay raharaha. Ny fandaniana sy fampiasana tsy ampiheverana ny volam-panjakana tahaka izao tranga ao amin'ny vary malagasy izao no isan'ny antony mahatonga ny firenena ho latsaka ny katerena ara-toekarena ankehitriny. Ankoatra ity orinasa vary malagasy tsy mamokatra intsony ity, maro ihany koa ireo fampiasana vola avy amin'ny sehatra hafa nandaniana vola be saingy tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny mponina noho ny tsy fisian'ny drafitra matipaika napetraka mialoha. Fiomanana amin'ny fividianana dia manao antsoavo amin'ny CENI hanao ny asa ny araka ny andraikitra sy ny fahoefana omeny ny lalana azy. Ny firaisamonim-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao araka izany nanatitra taratasy teny amin'ny CENI ireto farady ny maraina teo ka hanomezan'ny CENI valiteny mazava mikasika ny tedi-bola ny daty ary ny lalàna mifeny fividianana Gaëtan Andriatsilavo. Ny teti-bola ikarakarana ny fifidianana, ny daty ary ny lalàna mifeny fifidianana, ireo teboka telo ireo ny votoatin'ny taratasy naterin'ny firaisamonim-pirenena teny anivon'ny CENI ny maraina teo ka angatana izy ireo valiny amin'izay tompona andraikitra voakasika izany. Tsy ekena intsony ny firaisamonim-pirenena ny fitonana teteza mita sy tsy mivoaka amin'ny fifidianana demokratika. Araka izany, mila filoha-pirenena voafidy araka ny lalàna manan-kery isika ny fanomboan'ny taona 2024 ka ny mpitondra firenena sy ny androm-panjakana ny tokony ohatra voalohany amin'ny fanatanterahana izany sy ny fanajana ny lalàna. Herim-panosokevitra ny aty amin'ny firaisamonim-pirenena dia izay andraikitra izay no tanterahana io reto ny sosokevitra tokony atao dia manohy ny fanaovana ady sisika hatrany hatrany zany arakaraka ny voatra ny raharaha fa izay matoky izany fa tokony andraikitra feno sy endry ny mbola misy eto amin'ity firenena ity na eo anivon'ny fitondrana io na eo anivon'ny mpanohitra na eo anivon'ny resaka olom-boafidy eny amin'ny anteneram-pirenena sy ny anteneran-dolona na ny anivon'ny rafitra rehetrarehetra misahana ny fifidianana dia tokony hanana an'izay fahendreny izay hanao fanapakevitra ara-potoana ahafahana mahana fifidianana matotra tsara ka hialantsika amin'izao fandrana lalina misy amin'ny firenena izao satria raha vao fitondra tsy mivoaka ao anatina fifidianana matotra tsara dia tsy afaka manapa-kevitra tsara ihany koa ahafahana tena mitarika ny firenena ho amin'ny tsaratsara kokoa. Manana didiny CENI hamoaka mipahibe maso ny andinindininy sy ny antsipiriany amin'ireo fandaniana miandry azy ka ahafahany mpiantsehatra mamakafaka ny votoatiny sy manolotra sosokevitra mikasika ireo teti-bola ikarakarana ny fifidianana. Mila manamafy ny fitakin'ny be sy ny maro ihany koa ny CENI amin'ny famoahana aloha ny daty raikitra amin'ny fifidianana ho iatrany ny firaisamonim-pirenena ary takin'izy ireo ihany koa ny androsoan'ny CENI sosokevitra momba ny daty ny fifidianana be tanàna sy ny mpanolotsaina izay tokony ho tanterahana amin'ity taona ity ihany koa. Ary fahatelo, nilaza ny firaisamonim-pirenena fa misy andinin-dalàna tokony hitondra fanatsarana raha tiana ny hanana fifidianana madio sy hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena. Nanolotra sosokevitra mikasika izany izy ireo. Fametrahana mangarahara ny amin'ny resaka teti-bola
ikarakarana ny entin'ny mpanao politika zany hanao fampelezan-kevitra mandritra ny fifidiana sy entiny atrehana ny fifidiana amin'ny ankapobeny mihitsy. Ny faharoa dia ao anatin'ny sosokevitra ihany koa mazava ho azy ny fandarana mba tsy hahafahan'ireo mpiatsehatra avy any ivelany hamatsy anome famatsiam-bola amin'ny resaka fifidiana eto Madagasikara zany ny ho an'ny parti politique io resahako io amin'ny resaka fanaovana campagne zany mba tsisy financement étranger misy volazantsika azy zany amin'ireny fikarakarana fifidiana amin'izay. Ary ny fahatelo dia eo amin'ilay tontolo mialohan'ny fifidiana zany amin'ny fanalavana ny fotoana fampelezan-kevitra mandritra ny fampelezan-kevitra ny filoham-pirenena ohatra mba lavaina fa tsy atao amin'ilay ray volana fotsiny hahafahan'ny rehetra zany manatanteraka fampelezan-kevitra matotra tsara. Dia ny fomba fitatahana an'ilay tontolo mialohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy zany na le hoe pré-campagne mba hisian'ny fahalalana manao hevitra ao anatin'izay fotoana mialohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy zany. Entanina ny tsirairay andray ny andraikitra tandrify azy avy hoy ny fiarahamonim-pirenena. Ny vahoaka sy ny olo-pirenena malagasy no tompom-pahefana ka aoka ho tony ary mivonona andray anjara feno sy hanao safidy voalanjalanja sy voahevitra tsara amin'ny fifidianana ho iatrana izy ireo. Andrasana araka izany ny valin'ity fangatahana nataon'ny firaisamonim-pirenena teny amin'ny CNI ity ka tsy hisy intsony ny fisalasalana mikasika ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity. Fataorian'ny fanaterany firaisamonim-pirenena ny taratasy fangataham-panazavana teny anivon'ny CNI mahakasika ny daty ny teti-bola sy ireo teboka maro manodidina ny zotra-pifidianana tonga teny anivon'ny antenimera-pirenena ihany koa izy ireo tamin'ity androan'ity. Ankoatran'ireo teboka voalaza eo ambony nandrosoan'ny firaisamonim-pirenena sosokevitra avetrany ny fanatsarana ny laha-pifidianana. Ity farany izay nodinihana nandritra ny filakevitry ny governemanta tafarany natao teny Mazoarivo saingy tsy nisy ny fifampiresahana sy fifambidinihana tamin'ireo mpisehatra tao anatin'izay. Indao rahantsika fanampanazavana. Falazany lalàna teny avy amin'ny gouvernemanta sy ny avy eo amin'ny député no afaka mitondra n'ilay lalàna na volavolan-dalàna na tolo-dalàna na ny amin'ny gouvernemanta na ny député dia tsy nisy niantso zareo zany hoe aiza raha ilay sosokevitra avy aminareo. Raha ny feo henonay zao ohatrany dia hoe misy ny aty amin'ny assemblée nationale misy volavolan-dalàna 3 hoe ohatrany hoe misy ohatrany any nefa enontsika zao dia ny an'ny député Brunel fa toa hoe misy député hafa koa mitondra Roland Ratsilaka koa ohatrany efa niteny dia ohatrany mbola misy anankiray koa izay raha tsy diso fa ny ao anatin'io tsy fantatra anay ho anay manokana tsy mahafantatra hoe inona ny ao anatiny. Dia tsy nisy koa ilay hoe fampionana an'ireo mpisehatra rehetrarehetra zany hoe samy mamoaka ny heviny satria zadintsika hoe efa samy namoaka hevitra na ny firaisamonim-pirenena na ny atoko politika. Misy ole miteny hoe azajanona eto anivon'ny renivohitra ihany ny ady hevitra fa alefazy ihany koa ny amin'ny faritra dia mba ireny rehetrarehetra ireny no atao amin'ilay fanatsarana ny lalàna. Hatreto aloha mbola tsy izay ny zava-misy dia ny manisana tonga na hoe nanao nytihetsika ty androan'ity ilay hoe efa ho tapitra ihany ilay fivoriana ty amin'ny marina hoe efa mbola misy ray volana sy tapany fivoriana ty amin'ny assemblée fa noho nino hoe fa nisy an'iny tany amin'ny gouvernement iny dia sao dia mandeha indray ny ty amin'ny assemblée nationale dia alefanay ny sosokevitra anay. Vaovao misongadina ihany koa amin'ity alay ity dia nosamborina ny maraina teo tao Dijon France Faniry Soernef sy Marco randriany santon'izany fiahina azy ireo ho anankirotana ny filaminam-bahoaka ny antoerana sy izay manamboninahitra miaraka amin'ny filohan'ny pirenena malagasy tsidika ao Frantsa amin'ny alalany fanehoan-kevitra ataony raha ny loharanom-bavao azo atrany nentina tany Créteil izy ireo rehefa vototra amin'izao fotoana izao raha ny loharanom-bavao atrany. Fa hijanona eny anivony antenimera-pirenena izay ihany sika fa mahakasika ny fidirana olona nitsokosoko ny trano fonena ny filoha an'ity androm-panjakana ity. Tsy fanafiana tsotra no niseho tao amin'ny trano fonena ny filohan'ny antenimera-pirenena ny farany herinandro teo araka ny fanambarana izay nataony tamin'ity androan'ity fampirorona sy fampitahorana ny tanjona ary fantatra ihany koa ny tomponantoka saingy najano tsy ambaratelo zany hatreto ny fizafafiana ny fikambana ny zanaky ny faritany ny fianaratsoa ihany koa izay nanameloka ny fandrobana ny fampirorona sy ny fanimbazimbana ny asan'ity filohana androm-panjakana isan'ny goavana eto amin'ny tany sy ny firenena ity.
tsy sary mihetsika araky ny misy mivoy amin'izao fotoana ny fanafiana ny trano fonenen'ny filohan'ny anteny miram-pireneny izay naverezana entana finday sy solosaina mirakitra ny fifandraisana sy ny resaka ny fanaovany tamin'ny manodidina sy ny mpiara-miasa azy ny farany herinandro teo araka ny fanambarany androany fantany hatramin'ny tomponantoka saingy ny fanadiadian'ny mpitandro ny filaminana no amaritana azy. Eto aloha dia misaotra aloha ny ao amin'ny fandripahalemana ny tompon'andraikitra, fandripahalemana ny gendarme sy ny polisy izay mandray andraikitra amin'izao fotoana izao amin'ny famotorana. Fa ny tena koa dia mahafantatra izay ny avian'izy io. Fantatro fa tsy olazako anareo ary joroko izany zavatra zany satria ny fanahy izay mibitsika tsy mba mandainga ny fanahy izay mibitsika ato anatiko ary joroko zany fahamarinana sy ny fanahy masina fanany Jesosy Kristy tompo izay mibitsika mandrakarivo ka tsy ahatsony amiko aloha tsy ahaiaia fa fantatro ny mahavita zavatra sahala amin'ireny ary mety tsy izaho ihany no tratra ny zavatra sahala amin'izao fa angamba ny atramina pisy ny repoblika voalohany ka mandrakandroany dia mbola tsy nisy filohan'androm-panjakana na sahana nanao an'izany fihetsika izany. Zaho angamba ny voalohany. Namafisina ankilany fa tsy fanafiana tokantrano tsotra toy ny miseho manerana nosy ity tranga ity fampiorohorona azy amin'ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena sy ny fitondrana avo ny anteny miram-pirenena araka ny andrasan'ireo solombavam-bahoaka azy no ambadiky ny fanafiana ny fampitahorana sy ny maro hafa izay namafisany fa tsy ampiampitra azy amin'ny andraikitra sahaniny. Ny fijeriko azy dia ho fampiorohorona na ho fampatahorana kanefa ny tenako maha tompona andraikitra ny androm-panjakana lehibe ny androm-panjakana ahy olo-pirenena tompona andraikitra eo amin'ny adidy sy asa amin'ny firenena ny tenako dia tsy milefaka amin'izany fampiorohorona zany tena. Tompona andraikitra voalohany amin'ny asa miaraka amin'ny solombavam-bahoaka ka tsy afaka hilavolefona na hitolefika manoloana ny fampiorohorona izay miseho na koa hoe je ne céderai pas devant les intimidations, je reste impassible et je suis engagé dans la lutte pour cette institution. Apijoro ny tena lalana ny atao hoe ny fahamariana zany. Namoaka fanambarana makasika ity fanafiana ny filohan'ny anteny miram-pirenena ity ihany koa ny birao ny fikambanana Fizafafi na ny fikambanana ny zanaky faritany Fianarantsoa androany nomeloan'izy ireo ny fandrombana ny fanimbazimbana ny asina maharay aman-dreny sy mahafilohan'ny androm-panjakana ny Razana Mahasoa Kristine izay sady filoha nasionaly nyity fikambanana ity ihany koa eny ampelantanan'ny mpitandro ny filaminana ny raharaha ankehitriny ka takin'izy ireo ny anaovana fanadihadiana lalina amatarana ny marina fanontaniana telo izay efa nomanin'izy ireo mialoha ihany no azo napetraky ny mpanao gazety androany ary tsy namaly ny ivelan'izay ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy ny mpitondra teny ny Fizafafi. Ireny zany aloha ny fanehon-kevitra nentin'ity filohana androm-panjakana ity makasika izay tranga ny anjady tamin'izay fa tsy fandriam-pahalemana faratsin-dalana fahatapahan-jiro ary tsy fanananasa ho an'ny tanora. Isan'ny teboka marariny vahoaka amin'ireo distrika maro amin'izao fotoana ka tsy azo hodiny tsy hita ary tsy maintsy anairana mpikamba ny gouvernemanta mandritra ny fionan'izy ireo amin'ny solombavam-bahoaka anatin'ity fivoriana ara-potoana ity nitatitra ny zava-bita ataon'ny gouvernemanta izay hanomboka rahampitso ho an'ny anteny miram-pirenena. Mizara efatra mazava ny teboka azo tsikera mahavaivay amin'ny solombavam-bahoaka mandritra ny fifanatrehan'izy ireo amin'ny mpikamban'ny gouvernemanta anatin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana ho an'ny solombavam-bahoaka avy amin'ny distrikany Soavinandriny tsy mitsaha mitombo ireo tanora tsy anasa tsy misy ny tany soroka avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana tranga izay anamafy ny tsy fandriam-pahalemana mahavaivay ary efa nanaovana antso any taonany maro. Raha iteny koa tsika ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia mila apina mangataka izay na napina ny isan'ny ny gendarmerie pirenena sy ny police pirenena satria tokony efa hanana kompania amin'izay ny distrika Soavinandrina fa tsy mbola hitambatra kompania amin'ny Arinarivo satria efa distrika ngeza manana commune 9 zany distrika Soavinandrina zany dia mbola hitambatra kompania amin'ny Arinarivo izay tsy efa fotoana ve zao
tokony ametrahana ny commandant de compagnie ho an'ny district ny Soavinandriana amin'izay man tsy mitombo na ny moyen arak'olombelona na ny resaka basy satria nidalo ane mampiasa basy noho izany rehefa fitaovana raha-pitaovana ihany koa dia manjary mba milamina amin'izay ny vahoaka rehefa maro ny mpitandro filaminana miasa na toerana. Isan'ny mampitolefitra ny distrika maro ihany koa amin'izao fotoana ny faratsin-dalana raha ho an'ny tsara tanàna manokana. Isan'ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny fanamboarana ny RN4 miazo an'ny tsara tanàna saingy tsy nisy ny fikitiana azy hatreto. Eo ihany koa ny famatsiana herinaratra izay nampitaraina ny pon'ny tsara tanàna hatrizay. Io jirama tsara tanàna io zany dia efa zay moa zany dia efa niafy hatramin'izay tsy mba ohatra ny distrika hafa zay fa district hafa mandeha 24 heures sur 24 heures taloha. Fa ny district ny tsara tanàna na talohana zao dia tsy mandeha 24 heures sur 24 zay 24 heures zay. Fa rehefa maina ny tany zany dia eo amin'ny adiny 12 12 heures eo zany no andehanany jiro ny tsara tanàna. Dia rehefa fahavaratra ohatran' zao zao mbola karazana fahavaratra satria mbola tsy tena misokatra ny lalana dia eo amin'ny adiny 9 zany ny jiro ny tsara tanàna mandeha manomboka amin'ny 3 dia hatrany amin'ny 20 alina. Zay zany dia taraina koa zay amin'ny ministre ny énergie sy ny hydrocarbure kasikan'izay jiro ny tsara tanàna zay. Raha ampitsino anomboka ny tatitra ataon'ny gouvernemanta eo anatrehan'ny solombavambahoaka izay tarihin'ny prime ministre. Anao ny tatitra ny zava-bitany sy ny fandaharana asany ihany koa ho amin'izay rahampitso izay ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny filaminam-bahoaka sy ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmaria-pirenena ireto farany izay tompona andraikitra feno amin'ny fametrahana ny filaminana eto amin'ny firenena. Ho hitantsika eo ny fandehan'izay fionan'ny gouvernemanta sy ny solom-bavambahoaka izay rehefa migadona ny fotoana fa ho an'ny androany. Tontosa teny vato ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa eo amin'ny ofisy-pirenena amisahana ny fizahantany sy ireo mpiara-miombonantoka ho amin'ny hetsiky ny fizahantany andihan'ny fasivy izay ataony volana jona ho avy izao. Hetsika izay andraisandreo matianina sy manampahaizana maro avy eto atoerana sy ny avy any ivelany anjara ho fampivelarana ny sihatry ny fizahantany eto Madagasikara. Hilary Nasolniaina. Isan'ny hetsika iray amelomana sy amerenana indray ny sehatry ny fizahantany ny hetsika ITM na ny International Tourism Fair Madagascar tafiditra ao anatin'ny andihan'ny fasivy ny hetsika amin'ny ity taona ity ka hetsika maro no ampiavaka azy izay andraisany ireo manampahaizana manokana maro eto an-toerana sy avy any ivelany anjara. Isan'ny nasaina manokana amin'izany ny Nosy Maurice. Dia izy koa ny réunion ny Ilvanie satria araka fantatsika dia Madagasikara amin'izao fotoana zao no ny présiden'ny Ilvanie dia isy réunion de travail zany eto Madagasikara mandritry ny fotoana ny ITM io ka ho avy eto daholo zany ireo solotena ny Ilvanie ireo. Ny conférence zay ihany koa dia mampiavaka azy satria mitombo roa iny ihany koa nisan'ny conférence izay ho tanterahana mandritry ny eo salon ITM io ary conférencier hitantsika eo na ny intervenant hitantsika eo zany dia misy mazava loatra ny expert avy eto an-tenana fa misy ihany koa zay expert avy any ivelany dia ho avy manokana amin'ity salon ITM ity alohan'izany conférence izany. Ny 15 hatramin'ny 18 ny volana jona izao no ho tanterahana eny amin'ny CCI vato ny hetsika fizahantany andihan'ny fasivy. Lohahevitra hisongadina mandritra izany ny hoe fizahantany maharitra sy fizahantany nomerika. Tanjona ny ampivoarana ny sehatry ny fizahantany manoloana ny firoborobo ny teknôlôjia ka mandidina ny 5 sy 10 alina ny mpitsidika andrasana amin'izany. Totosandroany teny amin'ny CCI vato ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa eo amin'ny ofisy pirenena misahana ny fizahantany eto Madagasikara sy ireo mpiara-miombonantoka aminy. Tontolo ny fizahantany hatrany dia hiditra ao anatin'ny haute saison amin'ny fizahantany Madagasikara atoato. Saingy mety hanimba izany ny faratsin-dalana sy ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Saika ny fatra maro ankehitriny no mitaraina amin'ireo olana lalana sy ny tsy fandriam-pahaleman'ireo. Hilary Nasolniaina. Sehatra iray afaka mitondra fampandrosoana ho an'i Madagasikara ny sehatry ny fizahantany amin'ny alalan'ny fidiran'ireo vola vahiny saingy tsy mitsaha mitombo ankehitriny ireo toe-javatra hanimba izany. Izany tsy fandriam-pahalemana, ny fahatapahan-jiro fa indrindra ny fahasimbany lalana izay saika manerana ny nosy amin'izao fotoana. Tahaka ny tany amin'ny kominy Bekopaka izay ireo mpizahatany no ampitondraina gony any antsemana ny lavaka amin'ny lalana. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny mahakasika io hoy ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny ofisy pirenena misahana ny fizahantany eto Madagasikara ary isan'ny efa nojerena manokana ny mahakasika ny Bekopaka. Mpizahatany rehefa tonga eto amintsika dia ko fantatritsika tsara fa zavatra tsara ny tokony ho hitany mba ahafahany
mamlaza nzay zavatra niainany tany taty Madagasikara amin'ireo le mpizahatany izay tokony ho avy satria aoka tokony ho fantatritsika fa mpizahatany izay raisitsika dia tokony ireo ihany no ambassadeur antsika zany ka raha manontany moa ianao zany amin'ireo le hoe fanamboaran-dalana sy ny mety hoe resaka sécurité dia efa betsaka ny hetsika vita amin'izany raha tsy teny azany zao ohatra hoe ny any Bekopaka amintsika amin'teny izao taorianan'iny orana iny dia efa tena misosa tsara satria nisy moa le toele fahatarany orana fa nisy ny hetsika izay nataony tompona andraikitry fotony nanao any lalana dia efa tonga hatrany amin'ny grand tsinga zareo amin'izao dia izay le izy hoe isorana ary anentanana foana antsika mianakafy hiara hiasa ho amin'ity fizahantany ity satria za tena resy lahatra ako fa io raha io fizahantany io ihany dia efa afaka hampandroso any Madagasikara. Efa hiditra ao anatiny atao hoe haute saison amin'ny fizahantany eto Madagasikara tsy hoatsy ka andrasany ny fandraisan'ireo tompona andraikitra isan'ny tokony andraikiny manoloana izany anarenana ny fizahantany taoriany ireny krizy ara-pahasalamana ireny tanjona ny sarihana mpizahatany manodidina ny iray tapitrisa hatramin'ny taona 2024. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sendo vetivety ao anaty doka fohy ny fahatapahan-jiro lava reny izay mampikaikaika ny rehetra indrindra miankin-doha amin'ny fampiasana herinaratra amin'ny asa mandrara zany hoe ny rehetra moa zany amin'izao fotoan'izao. Eo ihany koa nidarika nataona mpitandro ny filaminana mamo tamina sivily miisa 3 tany Sambava ampany amin'ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 amin'ny telo sy roa arivo. Ankasitrahana hatrany ny safidinao mbola miara-dalana aminay atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia mitoetra ny fahatapahan'ny herinaratra amin'ny faritra maro amin'izao fotoan'izao. Velotarainy ireo mpanjifa indrindra ireo miasa sy mivelona amin'ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra. Tsy nazona fanazavana mahakasika izay antony olana amin'ny famatsiana herinaratra sy ny fahatapahan-jiro. Lava ren'izay tamin'ity androan'ity teo anivon'ny jirama sy ny ministera-pia. Ny trangana fahatapahan-jiro sy rano matetika ny mponina Antananarivo sy ny manodidina tato ato ary mitaraina vokatra izany ireo mpanjifa. Maharitra 3 ora ka hatramin'ny 9 ora izany raha fanadidina natao. Mihamahazo vahana araka izany ny fanaovana asa ratsy ateraky ny fahatapahana raha ny fitarainan'ireo mponina. Ny faktura izay tsy mitsaha mitombo ary mihalafo hatrany ny vola aloha. Tapaka foana ny jiro zany isan'andro isan'andro. Narina amin'ny atandro na amin'ny hariva na amin'ny alina tena tsisy fitsara mihitsy ireo tapahan-jiro. Dia amin'izao fotoan'izao manko ny tena problème koa dia tsy fandrimpahalemana sy filaminana satria tena manjaka mihitsy le tena azafany an-dahana sy asan-jiro lahy. Nefa le tia maizina be fantatra tia zany quartier ambany tanàna ny tena maro izay izy. Manararaotra mpanao ratsy ary tena manao izay taniny kibo mihitsy. Ane misy andra laha manao patrouille amin'ny alina raha sendra azy aloha dia matiny. Raha fa tsy sendra azy koa dia izay koa izay olona voa zany dia voana. Sahala amin'ny omaly zao tena nanomboka maraina. Mandra-patongany amin'ny 4 arivo dia amin'ny 9 arivo indray mandra-patongany amin'ny 50 alina isan'andro. Zakintso ny fahatapahan-jiro ireo mpampiasa jiro ary fatiantoka no hita ho an'ireo mpanao asa tena miankina amin'ny herinaratra. Ohatra amin'izany ny mpanao soudure, ny mpanamboatra fahitalavitra. Misy fiantraikana amin'ny asa fivelomana araka izany ny fahatapahan-jiro. Ny asako moa zany ovrazy metalika mpanao soudure
dia tena misy fetraikany be amin'ilay asa mihitsy ilay mpatapahany jiro satria tena tsisy azo atao mihitsy zany raha vao tapaka ilay jiro tonga dia tsisy azo atao dia mipetraka dia miandry izay fiverenany eo fotsiny. Eny ekizay moa zany hoe tapaka ny jiro dia ao ihany koa fahatyantoka moa ao koa ilay tsy fahavitana zavatsolona betsabetsaka. Misy ny olona hoe tonga mitondra asa nefa ny jiro tapaka dia lasa mijery jiro tsy tapaka any izy ohatrohatr'izay. Ho anahy aloha zany somary efa vokivoky expérience ihany ataontsika hoe manamboatra télé anankiray eo amin'ny 30 minutes eo dia azokazona resaretsaina amin'izany zany fahatyantoka mety ho ateraky ny fatapahany jiro raha adiny 3. Mazava ho azy fa ny ankabeazan'ny problème ny télévision amin'izao fotoana dia ny tsy fahazahoany io prise metsiketsika raha mahafaty télé-ko mainka avy eo moa courant tapaka dia miverina tapaka dia miverina dia izay moa ilay zava-misy dia iainany rehetrarehetra ilay izy dia samy etontsika. Amin'ny ankapobeny, olana ara-pitantanana, olana ara-teknika ary olana ara-politika no fototry ny fatiantoka ka miteraka olana maro eo anivon'ny orinasa Jirama. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana araka izany ny mponina, mila manova fomba fiasa sy fomba fijery ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana araka ny fitarainana hatrany. Hatreto aloha zany ilay fanjakana tsy hita ho antenaina amin'ilay hoe vahaolana. Fa raha ho anahy manokana aloha zany dia ny fampitomboana reto ilay station hydraulique reto tsy maninona na mbola afaka 5 taona ary fa mba hoe afaka manantena fotsiny afaka 5 taona milamina. Ny rano eto amintsika betsaka ariana fotsiny anaty ranomasina any. Ny masoandro eto amintsika ny énergie renouvelable ohatrany tao anaovana bain de soleil fotsiny fa tokony vadika dia izay angamba ny mba tadiavina amin'ny fanjakana hoe mba jereo ihany le saramba be bahoaka satria ireo angeno manome hetra manome ny ristourna isan-karazany iodonan'le fanjakana. Hatreto aloha tsy nahazoana fanazavana ankoatra ny branchement mora ny ministera sy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Jirama. Voalaza ihany koa fa olana ara-teknika no ny faterany foto-drafitr'asa fanapariana herinaratra no antony fatapahana. Zava-dehibe ny fanomezana fiofanan'ireo mpiasa malagasy ahafahana mampiroborobo ny asa mendrika. Hoy ny teo anivony OIT-na ny Organisation Internationale du Travail izay manome fiofanan'ireo mpiasa Aotolany aro amin'izao fotoana izao isan'ojerena manokana amin'izay ny ady amin'ny fampiasan'ireo zaza tsy ampy taona indrindra ny eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana. Arena Kibonitany Gaeton Andretsilavo. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny CTM sy ny randrana sindikaly natomboka aotolana ny fiofanana santatra izay andraisan'ireo solotena mpiasa anjara momba ny sorodoza sy tandrim-pahasalamana eo anivon'ny toeram-piasana, ny ady amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona, ny fampandraisana anjara feno ireo olona sembana eo amin'ny sehatry ny asa sy ny dinika ara-sosialy, hojerena manokana ny ady amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona, indrindra eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana Arena Kibonitany. Io dia tetika asa goavana totsain'ny OIT miaraka amin'ny fikambanana mpiasa Madagasikara satria natao tany Tomasina tamin'ny volana febroary iny ny fanofanana mpiasa 700 opa-piofana dia tanterahana izy amin'izao zany mieritreritra ny OIT zany fa eo amin'ny mpiasa 1000 amin'ity taona 2024 ity no andray fiofanana amin'izany lohahevitra efatra manan-danja amin'ny tontolo asa izany. Tamin'ny herintaona nefa nisoniavo ny fanjakana malagasy mahazo fototra azy ny eo amin'ilay lafiny sécurité santé au travail zay ka zay anisan'ny miara-miasa amin'ny OIT amin'ny fampiofanana any mpiasa eto Faradofay zany hoe session voalohany moa ty fa mbola misy session anankitelo ataonay ka isoranay manokana ny OIT zay amin'izay lafin'izay. Malon'izay na tsy aro afa-po ihany koa ireo mpiofana ary nanome toky fa hampita ireo rehetra noratovina amin'ireo mpiara-miasa eo anivon'ny orinasa tsirairay avy. Tena mahatsiaro hoe mahazo tombotsoa manokana zany zay aty amin'ny faritra Nosy nahazo an'izao formation zao dia izy zany amin'ny ankapobeny raisinay ilay formation dia
oentina ihany koa any am-piara-miasa. Marina mandritra ny 3 andro no anatanterana ny fiofanana ao an-toerana. Aorian'izay, izy ny tomba natao ahafahana mijery izay tokony mbola ho atevenina, ahafahana trano miaro ireo mpiasa sy ampanajana ny zony. Ny fampiroboroboana ny asa mendrika manerana ny Madagasikara no tanjona. Ny taona 20 tsy misy afa-tsy 5 isanjato ny tanora malagasy no tafita ka manaraka fampianarana ambaratonga ambony eto Madagasikara raha ny antotanisany voaka manoloan'izay. Nroso tamin'ny fandraisana an-tanana ka nanolotra vadim-pianarana ho an'ireo ankizy. Arak'izay zakany ny consulat de Monaco nanomboka ny taona 2024 tamin'ity androany ity navoaka tamin'ny fomba ofisialy ireo tanora misy safito nahazo ny master-toa izay notoana ny consulat de Monaco hatrany amin'ny classe de première andao arahantsika ny fanampanazavana. Raha lazaina amin'ny fiteny malagasy angamba dia hoe tsara anrono ndray fa anrono raha lava misy mpanarina dia sahala amin'izay angamba. Misy manohana mandrakariva hafa foana zany hoe misy manohana zany manana hery kokoa hiatrehana an'ilay fianarana hiatrehana ny fiainana. Dia izay ny tombony hitako ny tombony ngeza indrindra le fahatsapana hoe misy manohana eo ihany hoe fahavitan'ny fianarana eo ihany hoe opportunité ho an'ny asa sy ny isan-karazany fa ilay matsapa araka ny teneniny monsieur le consul teo hoe misy manohana misy mia izay no tena tombontsoa ngeza indrindra hita ao anatin'ilay bourse d'études. Lafombavao hafa tsy mbola voafaritra mazava ny lamina eo amin'ireo mpivarotra anatin'ireo tsena efatra. Eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao, maro ihany koa ny olana izay mila hatsaraina indrindra miresaka fandriam-pahalemana sy ny fitandrona ny fahadiovana raha ny fanazavana Richela Rabarvelo. Mbola olana lehibe ho an'ireo mpivarotra hani-masaka na gargotier ao amin'ny tsenan'ny Jamaika, Soamanatombo, Mahamasina, Bofo Mobilier. Ny tsy fisian'ny fikambanana mampiray azy ireo sy ny fiofanana mifanaraka amin'ny tokony ilaina amin'ny asa. Araka ny fanazavana, ny tsena mivarotra hani-masaka no hitsarana ny firenena iray. Ny lafo fahadiovan'ny mpikarakara, ny fitaovana ampiasaina, ary indrindra ny akora fototra izay antoka anankiray lehibe azahoan'ny mpanjifa sakafo ara-pahasalamana. Izay zany lafo fahadiovana, ary indrindra ihany koa ny lafiny eo amin'ny resaka sécurisme sy ny incendie izay nahazahoana fahalalana sy fampiarana raha sanatria misy ny tranga miseho, ary ahafahana ihany koa mizara an'izany amin'ny namana zany. Tokony ho amafisina ihany koa ny fiofanana. Tafiditra indrindra ao anatin'ny commune urbaine d'Antananarivo ny 67 isotra fa hatreto aloha dia mbola ny Jamaika, Soamanatombo, Mahamasina ary ny Bofo Mobile no nisitraka. Izy io dia tsy hoe hijanona eo ihany fa mbola ho hitaranay ary mbola ezaka voalohany ataonay amin'izao fotoan'izao tsy fa tsy hijanona eto akory fa mbola hitarana izay ezaka saika. Ny formation nomena mpivarotra sanitaire, formation sécurité incendie ary ny secourisme. No tanterana androany adevitra ny arahana tamin'ireo mpivarotra sy ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mba hampivoatra ny hevitra iraisana amin'ny fanatsarana ny tsena sy ny manodidina. Iverenantsika ny tsy fandriam-pahalemana fa hiazo an'ny fianaratsoa vetivety mirongatra ny asan'ny jiolahy sy ny vakitrandro any an-toerana amin'izao fotoana. Na eo aza ny ezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana manao antsoavo amin'ireo tsara sitrapo, ireo mponina sy ny mpitandro ny filaminana indrindra amin'ny fanomezana loharanom-baovao raha misy ny tranga mampiaya eny anivo ny fiarahamonina haingo rakotony rina kolo fianaratsoa. Ny sesilany tokoa ireo trangana tsy fandriam-pahalemana izay nisy tato ato raha teto amin'ny varitra mahatsara ambony manokana no resahana. Saika tody hatrany amin'ny resaka vonolona mihitsy izany. Tsy nitazapotsiny ireny nefa ny mpitandro ny filaminana fa dia nanao ny ezaka trany amin'ny famongorana azy ireny. Fotsela fa ny farany herinandro teo no nisehoana halatra miampy vonolona Matsiravina teto andrenivohitry fianaran-tsoa akoatr'izay efa re sy ny tranga tamin'ireo faritra hafa. Ny fanafina teny amboloboka ireny izay nafatesana olona ray dia niaraka tamin'ny halatra zavatra maromaro tao ny volamena, basy dia outil informatique vitsivitsy izay tamin'ny tranon'ilay olona victime. Dia anisany voaromy tamin'izany ny élément anankiray ato amin'ny polisy pirenena izay miasa eto Fianaratsoa, tsy afenina moa izany fa sady tonga vakivaky izy mamenatra. Dia ny teninay dia izao
raha ny ministère ny sécurité publique dia tsy andefitra mihitsy amin'ny zavatra ohatran'izany. Maro ireo ezaka no tanterahana ary nahitam-bokany avokoa izany rehetrarehetra izany. Tsy milamina tokoa indrainjato ny tao ao ary maro ny olona mitaraina. Raha nisy ny ezaka natao dia atao misy fandorona tômôbila zay atao misy tômôbila ny rometona mainy manfarata mandoro tômôbila dia manafika tranon'olona. Rehefa natao zany ny fikarohana tratra ny jiolà anaky telo nanao io zavatra io ary miaraka amin'ny basy sy amin'ny arme blanche fa maky maranitra ny nanaovana io zavatra io. Tsy eto atapy-tanàna irery ihany no anaovana izao hetsika manoloana ny iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana izao fa trany amin'ny distrika ihany koa. Ny tany Ambohimasoa, Alatra Kisoa, Akoho Mamborona, Vakitrano, zay zany zavatra fanesesy teny. Dia natao ny ezaka namena ny baiko. Ka rehefa nanao ny ezaka ny polisy-pirenena zany tao Ambohimasoa tao tsy nandry andro alina dia tratra ny olona anankitelo ary tratra Mbodidombo mihitsy nangalatra Kisoa. Ary tratra moa zany ireo dia rehefa tratra dia natao ny famodi-pitorana dia marina fa ireo olona telo zay tratra ireo tompoko dia olona efa nigadra daholo ireo. Ny anankiray zany moa efa nigadra fa indroa mihitsy. Ary nisy fotoana zany io anankiray io efa nifofony ny komisera Ambohimasoa tamin'izany fotoana andro zany nitombony tamin'ny antso moa komisera fa afaka niary tena dia tsy naninona. Noho izany zany dia tsy salasarana fa dia efa olona fa efa mpanao no ireo tratra ireo. Tsy mandry andro sy mandry alina arak'izany ireo mpitandro ny filaminana eto an-tampon-tanàna ny fianaran-tsoa fa dia manao ezaka isiny ny fandriam-pandremana na izany aza lefa dia ilaina trany ny fiarah-miasa sy ny fiarah-mientany daholo be mafana mamongotra trany ireo olon-dratsy izay tsy mitsahatra ny ihany koa manatanteraka ny asa ratsiny. Na misy aza ny ezaka dia misy hatrany ihany koa ireo mpandoto rano toy ny zavanisy zavanitranga tany Sambava ny farany herinandro teo. Sivily miisa telo no niarany daroka tavoahangy nataona mpitandro ny filaminana avy amin'ny FIP ny tao Sambava moa zany ny farany herinandro teo fa mamono ireo mpitandro ny filaminana no nitarika izay fikasia tanan'ireo sivily zay raha ny fanazavana Daniela Mino Arso. Maro no mitaraina no nidarika tsy misy antony nataona mpitandro filaminana sasantsasany ao amin'ny FIP na force d'intervention policier ao Sambava amin'izao fotoana ny farany herinandro teo izao tompona zava-pisotro mahamamo iray ny ampy sivily iray hafa ary koa mpiasan'ny fahasalamana iray no niara nidarika nataona mpitandro ny filaminana ireto farany izay samy naratra avokoa amin'izao fotoana ka voatery namonjy sy toeram-pitsaboana. Mitsangana magnan'io barinakaty tsy eky marimarinjary bitary aby zary fa namely fô tamin'ny lohana tsy haiko fomba namilazanjary lohana nomely lohana aby iny FIP aby iny tagnazatary zay zary indraigny zany indraigny ndasanjary iny nataonjary tagnaty bajaty za ndesy zary taty omby tamin'ny brotary za nasainjary nasaigny za mbola nipopoponjary ka za atao zary iny koragnanjary vininantoaka avy sa mabony tampandrona zay ao koragnanjary za tsy olo namo za tsy olo ninantoaka za ande bombomagna za ninanjikedy za zegny zengala za mitondra moto zary amizay zegny vorovora milala ake zary za ndika igny zegny normal kosa fe misy olo ake igny miklaxon za miklaxon ndraiky igny zare tsy nety niala mijanogno za le za miklaxon igny amizay tonga defa namametefaka fô amizay zare fa tonga defa namopoko za amizay zare motona amizay lavite telefônina amizay vakivaky satria telefôny tagnaty posy teo namaklona teo amizay zare nakany ndraiky zegny za zegny andeha angala parking amizare tary dia za zegny andeha réclame nisy ranakavery andeha agnatin'ny polisy aby ke za miklaxon sy maro olo amin'ny lalagna igny za miklaxon andeha tsofotsy amizare igny saka mandeha hita amin'ny lalagna ary za zegny direction anakah zegny andeha polisy aby io nisy ranakavery io fa amizay zare amizay tonga zare tao zare taloko iny tsy ano za nalako nataoko beky nakao za mambiala beky tonga defa lamba jiaponjare lamba jiaby sambo namopoky zare jiaby nagnano erikany fahaizanjare namopoky za igny raha fa kalazy feky ary zare zegny sasina miteny ary sasiny tsy miteny telo fo miteny avy amizay ny endaziny tsy miteny samy namopoky zegny problème lahalitra amin'ny baranaka. Tsy voasambany fa matetika no manapatra fahefana amin'ny olon-tsotra tahaka izao ny ankamaroan'ireo mpitandro filaminana eto amintsika raha tsy ahivina ny alarobia 17 Mey lasa teo miaramila miisa 9 no hita nidarika sivily tetsy Avaradoha Antananarivo raha ny sary ny paritaka tamin'ny tambazotra serasera Facebook manoloan'izany maro no manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra ambony andray fepetra entitra mikasika ireo tranga ireo andrasana kilany ny fanazavana toy ny tompona andraikitra tamin'ity raharaha tao Sambava ity.
Anyvelany ray andro taoriany fifanekena amin'ny fitsarany ady ao Soudan. Jivoady zany ary mitony fifandonana ao Khartoum amin'izao fotoan'izao. Ny amafy izay fifandonana izay raha ny zava-nisy Somaly alina. Raha toka 7 andro ny voalaza hitsaharany ady raha ny fifampiresahana sy ny dinika natao tao anatin'izay. Very fanantenana amin'ny mety hitsaharany ady ireo mponina ao Soudan ankehitriny. Omaly alina tamin'ny 7 ora latsaka fahefa no tokony hanomboka ny fitoniana saingy tsy voahaja izany raha ny zava-misy. Nisy ny fipohana sy fifandomana anabakabaka ho an'ny rontota taorian'ny fifanekena izay natao. Raha tsy ivona, efa fampiton'izao ny fifanarana amin'ny fampitsahana ady saingy tsy misy voahaja hatrany izany. Tsy fantatra mazava ny zava-misy any amin'ireo faritra hafa ivelan'ny renivohitry Soudan. Anton'izany tsy fahafana mifandray amin'ny alalan'ny Antsoatarby intsony. Efa mahatratra 100 ireo maty tao anatin'ny fotoana fohy. Ankilany, mirona makany Etiopia sy ireo firenena manodidina ny ankamaroan'ireo mponina mipetraka ao Soudan. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany. Mbola maro mifandarina entina aminao amin'ity ala ity. Ka isan'izany no horonan-tsary mitondra lohateny le mariage de l'année 10 ans après. Horonan-tsary Amerikanina anatin'ny sokajy comédie dramatique ireny izy io ka anasana anao tsy saraka aminay hatrany. Mandrapitafa ao amin'ny rapitondray toplasy tovovavy elo matoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.